Mbola faly miarahaba antsika rehetra hiditra amin'ny fizarana faharoa, zany hoe deuxième partie am'ilay lohahevitra faharoa anatin'ny fanabeazana fivoarako isika. Ny lohahevitra moa de hoe ny tanora sy ny vina na hoe ny vina sy ny tanora, fa ny fizarana faharoa ho resahantsika manomboka eto de hoe ny toromarika pratika fandrafetana ny vina sy ny firafitry ny vinam-piainana. Ny toromarika pratika voalohany de ny finoana fa efa misy vina, efa misy teny fikasana vahoaman'Andriamanitra mialoha tao an-danitra mialohan'ny nahaterahantsika. Ao amin'ny Jeremia toko voalohany andininy 5 vaky teo zao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany ekibo akory no efa fantatro. Ity toromarika pratika voalohany ity de mitaizantsika tanora ino sy atoky tanteraka fa efa nisy vina vahoaman'Andriamanitra tao an-tsainy, tao am-pony, tao an-danitra mialohan'ny nahalianantsika ety an-tany. Zany hoe tsy misy olona tonga de ety an-tany kisendrasendra na tonga de ty par accident, fa efa misy vina manokana no manin'Andriamanitra ho an'ny olona tsiray avy isam-batan'olona. Io vina vahoaman'Andriamanitra io no teny fikasana mana endrika drafim-panorenana na plan d'architecture efa voarafitr'Andriamanitra mialoha mba ahafahantsika tsirairay isam-batan'olona hanangana fiainana feno fiadanana mahomby mifanaraka sy mifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tena mila mino sy matoky zato isan-jato ny fisian'io vina, io teny fikasan'Andriamanitra manokana ho an'ny tenany io ny olombelona sy ny tanora tsirairay avy. Ny toromarika pratika faharoa de antsoin'Andriamanitra hamaritra, ampinoana ny vina sahaza na tandrify azy ety an-tany, na le antsoina hoe vinam-piainany isika olombelona tsirairay avy. Eto de andeha raisitsika ny vinany Abrahama voarafitra tao amin'ny baiko nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis toko 13 andininy 4 sy 10 manao hoe atompazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity de mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinana sy miakandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao de omeko lovanao sy ny taranakao mandrakizay. Amen. Ity ten'Andriamanitra ity no mampisongadina mazava tsara fa mila manompo ny masony, zany hoe manana vision isika zanak'Andriamanitra rehetra, mijery lavitra faran'izay takatry ny masom-pinotsika, faran'izay takatry ny masom-panahintsika mba hanolotra ny vinam-piainantsika amin'ny finoana. Fa zay fetra ny vinam-piaina zay ny faritantsika no manolotra sy mamaritra ny fetra ny lova omen'Andriamanitra antsika sy ho an'ny taranantsika. Ity famaritana ny vinam-piainana tanterahantsika pino, tanterahantsika tanora ity ny fanekempinoana pratika ataontsika ho fanoratana ety an-tany ny vina zay vahoaman'Andriamanitra ho antsika tao an-danitra. Zany hoe lay vina zay ny faritan'Andriamanitra tao an-danitra no hitaizany antsika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina mazava loatra hitarihany antsika hanolotra, hanao appropriation, hanolotra ho antsika araky ny sahazantsika ny tena vina tandrify antsika. De Andriamanitra no mitaona antsika tahaka izay nataony tamin'ny Abrahama hijery lavitra, hijery lavitra any amin'ny faran'izay lavitra fa zay farany tazany masontsika, ny masom-panahintsika sy ny masom-pinoantsika omeny holovantsika sy holovain'ny taranantsika. Zay zany ny antsoina hoe vina mpiainana faritantsika ety an-tany miainga avy amin'ny vina zay vahoaman'Andriamanitra tao an-danitra ho antsika. Ny toromarika pratika fahatelo de hoe ny vina de mifaningom-paka amin'ny fiarahamonina na ny firenena misy antsika. Miainga avy amin'ity vinany Abrahama ity de soritan'Andriamanitra mazava tsara hoe atompazo ny masonao hatramin'ity tany hitoeranao ity. Tsy piatsika mazava tsara le hoe hatramin'ity tany hitoeranao ity. Ny dikan'izay de hoe ny vina de tsy maintsy faharitana miainga avy amin'ny tany zay hitoerantsika, zany hoe ny fiarahamonina misy antsika na ny firenena misy antsika, fa tsy zavatra maniditsidina, tsy nofinofo maniditsidina, fa tsy maintsy miainga avy amin'ny contexte, miainga avy amin'ny tany misy antsika sy ny fiarahamonina misy antsika na ny firenena misy antsika. Satria ny antony de tsotra, ny vina zay vahoaman'Andriamanitra ho antsika tao an-danitra
no mamaritra ny antso sy ny iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika ity an-tany dia mazava loatra ary azo antoka zato isan-jato fa ny vinam-piainantsika izay faritantsika ity an-tany dia tsy maintsy mamaly ny olana na ny problematika na ny filana fototra atanto profonde eo amin'ny fiarahamonina na ny fiainana misy atsika mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy atsika zany hoe ny contexte misy atsika tsirairay avy. Tena tsy mpiaina tsara zany hoe ny vina dia tsy maintsy zavatra miainga avy ao amin'ny tany ao amin'izay toerana misy atsika mamaly ny olana fototra misy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika na ny firenena misy atsika na mamaly ny filana lalipaka zay tadiavin'ny fiarahamonina misy atsika na ny firenentsika. Izay no hamaritana ny antsoina hoe vina mifaningom-paka amin'ny fiarahamonina misy atsika sy ny firenentsika. Misy ohatra vitsivitsy ho an'ireo olo malaza ao amin'ny soratra masina ho antsika mampikatona sy mampirafitra tsara ny fanazavana ataontsika hoe ny vina dia mifaningom-paka amin'ny fiarahamonina na ny firenena misy atsika mamahany olana na ny filana fototra amin'ny vanim-potoana iray. No ohatra ny vinany dia namboatra ny samby fiara mba ahafahana manorina sy miantoka ny fanorenana taranaka vaovao ao aorianan'ny safodrano. I Mosesy ny vinany dia nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egypta. I Josoa ny vinany, ny vinam-piainany dia nitondra ny zanak'Israely niditra tany amin'ny tany Kanana. I Josefa zanak'i Jakoba ny vinam-piainany dia nanavitra ny Egypta sy ny zanak'Israely tamin'ny mosary mafy izay nahazo ny tany rehetra. I Estera ny vinam-piainany dia nanavitra ny Jiosy tamin'ny faharavana. Ary farany Nehemia ny vinam-piainany dia nanangana ny mandan'i Jerosalema. Ireo ohatra ireo dia samy manondro manazava mazava tsara fa hoe ny vina dia ilay teny fikasan'Andriamanitra nomena ny olona anankiray hamahany olana eo amin'ny fiarahamonina misy azy, teo amin'ny fiainana misy azy, amin'ny vanim-potoana anankiray ao anatin'ny contexte misy ny fiainany. Araka n'ireo ohatra vitsivitsy izay noraisitsika ireo dia ahafahana mamaritra avy hatrany fa ny vinam-piainana ho an'ny tanora, ny vinam-piainana ho an'ny olona anankiray no manolotra ny anjara boriky ho raisiny eo anivon'ny fiarahamonina misy azy na ny firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny vanim-potoana na ny contexte misy azy. Azo tsorina avy hatrany zany fa isan'ny fosotra mampahantra ny firenena anankiray ny tsy fananany tanora maro anisa vinam-piainana mazava, ny tsy fanomezana ny tanora maro anisa fanabeazana miorina amin'ny tena hoe vinam-piainana mazava. Satria rehefa tsy manana vinam-piainana ny tanora maro anisa tapitrisany ao amin'ny fiainana anankiray tahaka izay misy ao Madagasikara ankehitriny dia tsy voafaritra mazava ny antrom-pisiny sy ny anjara borikiny ary tsy fantany eo amin'ny fampandrosoana ny vohitra misy azy na ny firenena. Tsy fantany akory satria tsy nitezana ary tsy mena fanabeazana mikasika ny amin'izany vina izany izy dia rariny be mihitsy, tena naturel, tena zavatra normal be mihitsy raha mahantra ny firenena rehefa tsy manana vina ny tanora tapitrisany monina ao anatin'izany firenena izany. Ny toromarika pratika fahaefatra hoe ny famaritana ny vina dia miainga avy amin'ny talenta miavaka na ny talenta manokana nomen'Andriamanitra ny tsirairay. Ndeo raisitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 dia ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazarana samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Mainga avy amin'ny ten'Andriamanitra io zany dia hoe ny vinam-piainana ho antsika dia mazava loatra araka izay vitantsika tao mikendry famahana olana mianjady na etaeta lalina eo amin'ny fiarahamonina misy atsika na fiainana misy atsika fa saingy miainga
miainga ary mifamatotra amin'ny talenta miavaka na manokana zay nomen'Andriamanitra antsika, na laitosika hoe don spirituel zay nomen'Andriamanitra antsika, zay samy hafa ny olona tsirairay avy. Misy manan-talenta manokana amin'ny mozika sy ny dia, misy manan-talenta manokana amin'ny resaka famokarana, misy manan-talenta manokana amin'ny resaka fanabeazana sy ny fampianarana, misy manan-talenta manokana amin'ny fanaovana sary hosodoko, misy manan-talenta manokana amin'ny resaka amin'ny resaka hoe fambolena sy ny fiompiana, misy manan-talenta manokana amin'ny resaka varotra, misy manana talenta manokana amin'ny resaka fitsaboana na maharesaka mpitsabo. Zany rehetra zany de samy talenta nomen'Andriamanitra ka miainga avy amin'io talenta io. Io fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy isam-batan'olona io no haintsika mamaritra ny vina ka amaritantsika mazava hoe inona no anjara boriko raisiko miainga avy amin'ny talenta misy eo am-pelantanako ho antoko mamaha ty olana ity na mamaty etaeta lalina eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana misy aty. Fa tsy maintsy miainga avy amin'ny talenta, miainga avy amin'ny zava-misy eo am-pelantanantsika no ahafahantsika mamaha ny olana, ary izay no ahafahantsika mandrafitra ny vinam-piainantsika.